folo febroary daty mezina manan-tantara raha hoaniny poniny Toamasina na ny faritra Antsinanana. Zay nilalovany Rivodoza Gezany. Maro ireo foto-drafitr'asa potika raha taty Toamasina no resahana. Anisan'izany ny faharavan'ireo trano fonenana maro, ny foto-drafitr'asa ary ny aina na voy. Mbola sarotra ho an'ny vahoaka ny mitady fiarimana. Ny sasany mitady fialofana, ny mpandraharaha mitady fiarimana, ary ny tanàna koa miezaka miarina. Izay isan'ny fanamboavana miandry any Toamasina. Ireo no isany hoentina aminao amin'ity fandaharana alalino anio ity tomboky lahy sy tomboky vavy, ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Namela takaitra tsy ayadinoina, trano nirodana, foto-drafitr'asa rava, ary indrisy nisy ny ain'olona nafoy ny fandalovan'ny Rivodoza Gezany tao Toamasina. Efa bolana mahery aty aoriana, mbola ao anatin'ny ady sarotra amin'ny fiarenana ny vahoaka. Hijery ny fiainan'ireo niaram-boly sika, ary hijery akaiky ny fanamboavana miandry ny Toamasina. Nobatain'ny Rivodoza Gezany ny cantonnaire iray, ka olona 13 mianadahy mianaka, ary ny iray dia zazakely 9 no namoiny ainy. Mpiasa tamina orinasa iray misehatra amina fanorenana trano, ireo Tradoza, nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Gezany teto Toamasina, tao Ambokarivo, commune ambanivohitra Ambotitandroa, distrikta ny Toamasina faharoa. Raha ny fantatra, miisa 120 izy ireo no tao anatin'ilay cantonnaire, 40 pieds, ary zakan'ny rivotra niala 50 metatra teo amin'ny toerana nisy azy, ka nitarika ny fahafatesan'izy 13 mianadahy mianaka. Cantonnaire roa ny teo fa ny ray nisy anay mpiasa moa, ny ray nisy ny garde sy ny entana, fa zay tao ilay cantonnaire nisy amin'ny mpiasa. Dia avy eo amin'izay nandeha mantsy ny rivotra nandeha, zay nanana trano kely, trano taona izay teo anilany teo. Izy le bandy sasany tsy avotry nareo raha ao anatin'io trano taona fa mifondratana cantonnaire dia mifindra tao amin'izay zay rehetrarehetra. Satria roa zay nanambady tao, zay istiran'ny seako ity, dia nisy anankiray moa maty niaraka tamin'izany. Dia niaraka tao daholo zay. Dia noho rehefa kelikely dia mitsoka ilay rivotra dia ohatry niainga kely zay ilay cantonnaire, dia zay mbola tsy taitra hoe maka plasy zany ilay cantonnaire. Dia nitsoka fanoroa indray dia tena zay zay tena mahazo plasy tsara, dia iny amin'izay fa afaka kelikely iny amin'izay ohatry nitsoka mafy amin'izay ny rivotra, tsisy tadidiko intsony fa zao fotsiny anay rehefa sendra matory dia ohatry ny hitako ohatry ny hoe ilo ilay ataon'ilay cantonnaire miodikodina manao ohatry n'izao, fa tsisy tadidiko intsony. Avy eo raha tsy zay efa tao anaty rano indray nanavotra an'ireo bandy sasan'ireo. Hita aloha ilay izy tamin'voalohany nandika ilay cantonnaire anankiray ilay izy zay vao nanontotona dia nivadika dia nivady. Dia avy eo amin'izay ilay izy rehefa hifitarana izay vao mety nitsofin'ny rivotra amin'izay vao nijanona tery fitatery. Cantonnaire mantsy nitongilana ohatr'izao, dia ilay rano tety amin'ny sisiny tety lalitra ety amina fanakeny amin'ny sisiny lenakeny an'ilay ilany ambao amin'izay dia mba hanarivorivo amin'izay ny rano ipetrahana ety. Manana trano ipetrahana zay manao trano taolina teo avelany teo zay isan'andro, fa ny bandy sasany bandy 17 izy no mipetraka an'ilay cantonnaire ny andavanandro. Tao anaty cantonnaire no nipetrahan'izy ireo nandritra ny fanatanterahana ny asan'ny taty Toamasina, ka izao Tradoza izao ireo mpiasa. Avy any Antananarivo, faritra Vakinankaratra avokoa izy ireo. Nitsoka mafy ny rivotra ka namotika zavatra maro araka ny fijoroana vavolombelona voaray. 20 taona i Da Jean Paul mipetraka ao amin'ny fokotany Ambodisaina Ivondro, Toamasina faharoa. Mafy ny rivotra, ary tao an-trano izy no niatrika ny fizotrany, izay niafara tamin'ny fisitriana tao ambany fandriana no ny faravan'ny trano izay mbola natokisana. Amin'ny efitra sasany dia fa mafimafy rivotra taty taminay. Tamin'ny 10 moa zany dia fa nagnendaka tafotrao, ka natao azy fanendrena fasika na zavamavesabesatra tamin'ny trano tsy natany. Ary niditra moa tamin'ny enina iny dia nirodana aby trano, ka zay mivady zany manan-kitrara vy zany kitsaranay, dia nisitrika teo fa tsy hitako ozy natao tsy afaka hivoaka satria atahorany ny kakazo me lavolavo, ny trano efa nigorodana tamin'ny roa nandrena zany zay vao afaka
nivoaka tamin'ny tragno misy anay zay vao nagnantona ny église antoerana misy anay taty ka ny zava misy zany dia za zao efa 20 taona dia nisy ihany rivotra fa tsy mbola nahita amafesan-drivotra karaha an'igny na tegna ko na tegnany amin'ny namana tsy ary mbola nahita e. Na dia teo azy ny fitandremana tsy sakana ka amin'izao fotoanandro zao moa dia raha mahita tragno anaty eto zany eny ny tragno taketo dia potika e. Very fananana sy antom-pivelomana vokatry ny rivo-doza ary namonjy toerana voatokana ho an'ny traboina ao amin'ny CRJS Tomasiny Bertine Mianakavy rehefa rava ny tranony. Le izy lo mafy de mafy any fa iaina ny anay zao lamba potika ohatrany manahelo be zany mitantara anazy satria netako zany mivery daholo tamin'iny andro alina cyclone zany mivery lamba potika rehetrarehetra tsisy raisina misy mbanokidoro mbany rehetrarehetra. Ny asa ataoko zany de mivarotra manao pistasy ny antom-pivelomako de manasa lamba de zao za tsisy atao fa ato hoe misy fizarana de miandro lo tokony hoe hivoaka iasa zany zay le hoe misy ody misy olona tonga izary de tsy mandeha de zao zany zay tsisy antokasa tsony zany zay zao anare mahita sasa lamban'olona de iny ny zaraina ho an'ny vidanina loka zay. Etsankilany zazalahy 20 taona i Luciano izay rava-trano vokatry ny rivo-doza Gezani ka ireo tafo fanitso sy hazo ny tambatambatra nankinina amin'ny rindrin'ny tranon'olona manamorona ny lalana akaiky ny trano fonenan'izy ireo. Farafara, latabatra, seza sisa no azony nraisiny vokatry ny faravan'ny trano nateraky ny rivo-doza Gezani. Zavatra azo tamin'ny tragnonay lirao boka zao de hoe fandriagna de latabatra de seza de zay ihany zao ny azo tamin'ny tragnonay lirao. Ankoatr'izay zao de simba potika jiaby satria norodagna ny tragno de simba aby ankamarozany raha jiaby. Le tany atoriany zany amina sisina rindrinan'olona de nalaigna kakazo narafidrafitra de le toile mba voangoangona sy le mba simbasimba tsy de nilain'olona le mba nangatingatanga tamin'olona regny zany narafidrafitra de mba hoe atao foagna zay atako satria na de matory zany ara na le izy ara tsisy varavarana raha mitsofoka zare de tafitsofoka foagna fa tsisy raha vita. Maro ireo toerana fitsangatsanganana simba isan'ny voamafy amin'izany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany na eo azany fahitana fa efa misy ireo manomboka miarina amin'izao fotoana. Tsisy anavana fa samy niarany jiaby misehatra jiaby na amin'ny resaka restauration satria simba ny trano. Maro koa ireo mpiasa tsy misy sasany tsy maintsy nangala mpiasa maro ny sasany efa misy restaurant ary aminay eo misy hôtel mandeha manatra taratasy hoe hidony zareo satria tsy vita nandreo réhabilitation le toerana de amin'ireny zany misy mpiasa afaka koa maro be amin'ireny maro olona tsy anasa zany amin'izao satria misy sasany nanidy toeram-piasana mihitsy noho iny Gezani iny de misy sasany indray amin'izao monsieur relevé ndraikany afaka namita an'le réhabilitation sasany miezaka mitsangana tsikelikely fa le izy aloha zany tena sarotra be tena mizaka ananjy fa tena mafy be tamin'ny sehatra ara-pizahantany ny zavatra ny CET regny nentin'ny Gezani mbola anatin'ny recensé andry zareo zay amin'izao satria le manatitra taratasy aminay ihany no fantanay fa ny voaraiko aloha amin'izao le eny miteny hoe hijanona zay mijanona ambava maromaro tsy ho faritako fa nanatitra taratasy amin'izao aloha anakiroa nanatitra taratasy aminay hoe hijanona zay ianao an'le activité fa tsy vita na nangana amerina nangana. Le toeram-piasana mety mampiasa olona mihoatra ny 2010 le toeram-piasana. Mahatratra 300 metatra toratelo ny fako ny paritaka teny amin'ny lalana sy ny manodidina ny tanàna vokatry ny rivo-doza Gezani ary anisan'ny niteraka fitohanana ho an'ny mpampiasa lalana.
570 ny fotodrafitrasan'ny komuna Toamasina no simba ny rivo-doza Gezani izay ilaina fanarenana. Ny fiantraikan'ny rivo-doza fantatsika jiaby fa mafy dia mafy ary azo lazaigna hoe tsy mbola nisy cyclone mafy karaha an'igny nandalo taketo Tamatavy nandritry ny taogna maro dia maro. Tamin'ny voalohany tsika dia nanana ataontsika hoe fahasimban'ny tanàna sy ny loton'ny tanàna vokatry ny rivo-doza izay ataontsika hoe agny ho any manodidina any amina 300 000 mètres cube na fako angamba no amin'ny ambangovangony no nalagna. Amin'izao fotoagna izao tsika dia efa ataontsika hoe efa niaigna ary efa kelikely sisa angamba dia mety madio tanteraka i Toamasina. Ny fotodrafitrasan'ny commune dia ataontsika hoe anoany amin'ny 75% angamba no potika. Na ty bureau izay iasako tia dia ivelany hitantsika io karaha hoe tsara fa raha miakatra ambony akoa tsika dia rakofana labasy izy io fa efa nangatahana fanampiana moa izy io tany amin'ny fanjakana Foibe dia efa tsy ho ela dia nomboka ny fanamboarana ny commune sy ireo arrondissement jiaby simba ary ny gymnase Soavida sy ny dojo sy ny maro samihafa izay iandraketan'ny commune. Raha ataontsika hoe magnamboatra an'ity mairie ity fogna no koragnina dia misy devis fanalefa agny magnodidina any amin'ny 4 milliards d'ariary. Ny ataontsika ny commune ity fogna zany ny bâtiment no koragnitsika dia raha agny amin'ny magnamboatra ny magnodidina zany tsika dia efa mananonanoka agny amina 6 milliards d'ariary angamba zany. Ny lalagna moa zany hitantsika regny fa simba koa eo ny ranobe nagnano ny ataony dia miezaka atsika amin'izao fotoagna izao magnerigna an'iregny lalagna simba regny iarahana amin'ny mpiara-movinantoka jiabijiaby izay magnampy ny commune urbaine Toamasina. Vary 20 kilao no fanampiana azon'ny Liseano taoriny ny rivo-doza hatramin'ny 13 aprily 2024 lasa teo raha ny fanazavany. Ireo mpiarabelona manodidina no mba manome lamba sy labasy ary sarotra ny fitadiavana azy. Hatramin'izay zao fagnampiagna hazo neny nomboka tafaran'ny cyclone jusqu'à le 23 avril mbola le vary volovolo angan'le cyclone vao vita igny fogna 10 kilo intelo zay angamba ny hazo raha hoe tamin'ny fanjakagna fa tamin'olo tsotra ndraika zay nahazo. Le fiarahamonina zany mba mitsinjo dia magnome labasy magnome lamba dia mba le lamba vitsivitsy le mba tsy dia miasa amin'izare zegny mbo amenjare ihany. Zay zao sady tsy nahazo vola tamin'ny fidy igny tsy tafiditra tagnatiny nefa dia isaka misoratra agnarana dia misoratra fogna fa tsy ary tafiditra tagnatiny mihitsy. Zay misy carnet pokotany. Fitadiavagna asa aloha amin'izao mbola mitady fa mbola tsy mahita mihitsy. Fa nandeha tamina société za fa mbola mandigny confirmation dia zareo koa zagny hoe mijery le pause zagny zareo dia mijery le situation dia mbola tsy fantatra mihitsy zareo na haka na tsy haka. Dia vao mahita pausenao fogna zareo dia efa karaha hafahafa zany hoe tsy mazavazava ozy zareo na tsy haiko eritreritry an'jareo fa zareo to dia tsy mazoto mihitsy miresaka aminao dia hoe avy eo zay magnantso efa ndasy aloha examinegna ka anao dia avake zay magnantso nefa jusqu'à zao tsisy appel. Manano sarotra erotra-boina ny fanarenana ny trano indrindra anatin'ny fahavoazana izay nateraky ny rivo-doza Gezani niteraka fahasairanana arabolona ny findramam-bola aman'olona no vahaolana ny raisina hanampiana izay kely azo tamin'ny asa natao hanarenana ny trano ipetrahana. Veriko angamba amin'izao fagnaremana zegny ataony zao dia raha ny resaka materiel dia hita fa tsy takatra satria amerina zany tragno zany tragno misy enina zany za razana ho vita le tragno ipetrahanay io fa ny resaka materiel zany tôle ny ciment ny kakazo na ny vidiny azy dia efa miakatra amin'izao fotoanan'izao ka zany natonga anahy miteny hoe nagnatin'ny 8 taona mbola tsy fantako fagniremana an'izay raha tsy misy fagnampiana angamba voavitany ananjy. Tragno voatsagnan'ny tafaran'ny rivo-doza zao 4 mètres efatra metra ny atsakany 10 mètres ampoly dia iny ataony efatra roy zany dia mbola tsisy na entana anay amin'izao fotoanandro mbola io mitapy andro maigna andro dia akio magnorana andro dia mbola tany io fa
misaritaka aby io tsisy tafidiran-drano. Nindrandrana vola tamin'olo iny dia mba hoe asangana zany le tragno 1er avril teo dia nasangany nividy tabazary takagny zay dia 10 karakaran'io isan'ny kakazo nagnampiany le kakazo ambiambiny tamin'ny cyclone tamin'ny tragno dia vidin'ny kakazony raiky 9,000 SRL carré raiky nagnamboarana an'io takeo dia fantsika 7,000 kilo ny vidianany ananjy. Nagnamboarany an'io zaho viavy magnano tegna za sy hoe sy manambola lokany tegna sy zany miezaka dia nisy asany fidy io tamin'ny fokotany nisy fisoratana le nisy enquête natao le hoe hiasa 7,000 isan'andro dia nagnano an'igny dia igny zany mba niaignaigna kely lokany amin'izao. Eo anatrehan'izay fahasaranany mponina izay nienany mpanjifa amin'izao fotoana hoy ireo mpivarotra nanio nefany. Amin'ny ankapobeny aloha zany taoriana kely cyclone no tena somary nandeha ny tsena fa amin'izao zany somary efa niena zany ny mpanjifa. Ny antony izay zavatra be dia be le olona no sahirana ny fitsena vitsivitsy ihany mandalo. Entana moa mirary tsisy fanararaotana mihitsy fa manaraka prix ara-talàna mihitsy. Ohatra hoe ny 0,18 metre zany 22 000 ariary na 110 000. Ankoatra ny trano fonenana, maro ihany koa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro, potika. Raha ny vary ohatra, mananika ny 10 taonina ny vary simba, lena nandritra ny rivo-doza Gezania, vokatry ny faravan'ny trano no fitehirizana vary. Raha ny entana simba taorian'ny cyclone angamba ny vary ny tena betsaka simba teo. Izy aloha manodidina eo amin'ny 10 taonina andro raha totalina izy rehetrarehetra. Ny ankamaroany entana simba tamin'ireny manko ankoatra ny vary zao mbola misy mbola vitsivitsy zao efa nanaovana procédure de destruction zany hoe efa nipotena. Fa ohatra zao ny entana tena amin'ny grande surface, tena amin'ny grossiste madinidinika sy zay tratra amin'ny fahasimbana. Ohatra zao tany amin'ny réfrigé pêche rehetrarehetra nisy fahasimbana reny efa nipotena daholo ny ankamaroany fa ny vary sisany mbola maromaro mbola anaovana procédure satria betsaka ny simba taorian'ny rivo-doza simba le toerana nitehirizana anazy dia tsy maintsy mbola araha maso tsara mba tsy paritaka any amin'ny tsena aloha ro vary simba ro. Dia ankoatra zay koa mbola misy procédure arahana zany mba hitsinjovana ny opérateur koa eo anatreny fahasimbany entana reo satria misy mbola afaka avana ihany ro entana reo satria lenany rano fa tsy hoe zavatra lany daty. Dia misy zany partie mbola afaka avana dia misy moa tsy maintsy potena. Dia zany rehetra zany tsy ataotao foana fa tsy maintsy atrehany avy ety amin'ny ministère avy ety amin'ny fitaleovam-paritry ny varotra antsinanana zany tsy maintsy manatrika foana zay fikitiana ny ro entana reo satria entana sous consignation daholo ro. Maro ny fahasimbana ary anisan'ny lahara-pahamehana ny famerenana ny endriky ny tanànan'ny Toamasina, indrindra ny hazavana hisorohana ny tsy fandriampahalemany. Ny marina fa mbola maro ny tsy manan-kialofana, tegna magniky fa tsy tegna mbola maro. Fa miezaka ny fitondram-panjakana foibe ary ny fandray-antendro amin'ny mpitondra ito an-toerana. Ankoatra ny fagnamboaran-dalana sy fanokafan-dalana, fangalana ola ambony kanal, ny famerenana amin'ny laoniny tanànan'ny Toamasina jiabijiaby mbola manana olana koa tsika amin'ny éclairage public zany hoe maizina tanteraka tamatavy rehefa andro alina fa ny priorité moa zany dia hoe niveregnany jiro isan-tokantragno maloha dia avy eo tsika izaha hoe aiza ny jiro efa nandefa fangatahana ihany moa ny commune amin'ny fanjakana foibe sy ny banque mondiale sy ny organisme maromaro mba agnome antsika nireny lampadaire sy ny jiro mampazava tanàna satria maizina antsika zao io. Dia agnisan'ny laharam-pamaigna faharoa koa ny famerenana ny hatsaran'ny tanàna na ny embellissement dia ho hitantsika tsy ho ela fa eo amin'ny manomboka eo amin'ny rond-point Tanamao koa rond-point Fribzone, rond-point Pompier dia mandeha amin'ny lalana mandeha agny amin'ny consulat igny
dia ho asiantsika embellissement tsara karan'izany koa ny avenutsika izay ho averina ho kojokojaina tsara ary misy koa ny zavatra ataontsika hoe fanapakevitra fanresagna taloha izay ataontsika hoe noho ny fahasimbany cyclone amin'izao fotoagna zao io dia misy aherigna atao fandinihana agnisan'izany ny ty toeragna devant la mairie ty antsika amin'izao fotoagna zao tsisy toeragna intsony ahafahagna manao lanonana dia mbola ifampidinika zany ny tokony andraikitra rehetrarehetra amin'ny fikojokojana ny esplanade sy ny avenue Manontolo ahafahantsika mandinika inona ny tokony ataontsika miaraka mba ho tombontsoany be sy ny maro satria mampalahelo ihany mandinika ny tanàna Toamasina taorian'ny cyclone izay hita fa simba ka noho zany dia mila averina amin'ny laonina mila miherigna amin'ny asa manandraraha isan-tokony ny vahoaka eto an-tampon-tanàna ny Tabataba. Tsy hivona hatrany tamin'ny volana aprily lasa teo no nanatanterahana ity fanadihadiana ity. Efa miroso ny fanatsarana sy ny fanarenana ny tanànan'ny Toamasina taorian'izay ka inona fa mivoatra sy mihatsara ny toetra any an-toerana amin'izao fotoana indrindra ny fikarakarana sy ny fandraisana ny tanana ireo traboina sy ireo veriasa fiarina rehetra. Teo ny fasimbana, teo ny alahelo, mbola goavana ny asa miandry. Ny rivo-doza Gezani dia nampiseho fa marefo ny ponina manoloana ny herin'ny natiora. Saingy mampiseho ny herim-po sy firaisan-kina eo amin'ny malagasy ampanarenana. Na eo aza ny 9 miliara ilaina amin'ny fotodrafitrasa ary mbola maro re ponina miandry fanampina sy asa dia tsy mitsahatra mihetsika i Toamasina. Ny fiarenana dia tsy resaka vola fotsiny ihany fa fikirizana sy firaisan-kina eo amin'ny vahoaka, ny mpandraharaha ary ny mpitondra. Zay tomboko mentsika mamarana ny fandaharana alalina eto amin'ny Cool TV. Mandra-piona azadino manaraka ny famerenana ny fandaharana ao amin'ny tranokala tv.cool.mz na amin'ny page Facebook ny voavoan'ny Cool TV. Veloma tomboko.